malala an'Andriamanitra sady masina ho antsika ny fiatana. Amen. Ny filazantsara Luka 10:20 ka hatramin'ny 1:30 no anjara mofinaina ao antsikanay amin'ity andro sabotsy 9 Novambra 2022. Dia tsika mibavaka. Fifaliana ho anay hatrany Tompo, ny mizara ny tsara indrindra dia ny teninao. Ny tany sy lanitra ho levina, fa ny teninao ny maritra manakizay. Dia aokandrenao hiteraka anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny votsy mety loha, dia ny fiainana manakizay izay hitanay sy azonay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mba omeo ny teninao indray izay Tompo, mba hananana ny fifaliana sy firavoravoana amin'ny fanarananao. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Luka 10:20 raisina eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Luka 10:20 raisina amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo zay hoaninareo, ny amin'ny tenanareo zay ho tafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena no ny fitafiana. Ivery ny goaika fa tsy mba mamafy na mijina reny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamely azy sy mihoatra lavitra noho ny vorona na vai anareo. Ary izy moa ominareo, na dia manazy no mahay manampy ny andro havelomany, na dia kely monja aza, koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana no hainareo ny manany amin'ny sisa? Ivery ny fanehovoninkazo. Tsy mba miasa na mamonjy rehetra, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary niahatra izay anasa anio, nefa tao apatana ara-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka avay ianareo rikely finoana, koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosoronareo ianareo, ary aza misaramahana. Fa mijetika izy amin'izao fiainana izao dia fatra mpitady izany rehetra izany, fa ny rainareo malala fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Anefa katsao ny fanjakany dia nampy ho anareo izany zavatra izany. Ray masino mana-masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Ny kely indrindra aza tsy hainareo. Ny kely indrindra aza nareo. Ny kely indrindra aza tsy hainareo. Ery amin'ny 9:20 tapany voalohany misy an'izany, koa ny kely indrindra aza tsy hainareo. Ny kely indrindra ry havana dia tsy vitantsika. Maika moa ny zavatra lehibe tsy haitsika tao. Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra. Koa amin'ity andro ity dia fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Rainareo malala fa tokony ho anareo izany. Mila an'izao tsika, mila an'izao, mila an'zaty, mila an'izao. Aiza ny loharano ireny? Tsaro fa Jesosy Kristy ny loharano-pahasoavana. Andriamanitra loharano zavatra rehetra. Mpanao salamy dia niteny mihitsy, any Jehovah ny tany sy izy rehetra aminy sy mimponina aminy. Lazainy Jesosy hoe hainao va mampihana ny andro havelomanao? Hainao koa ve manampy? Izany kely indrindra nefa dia tsy vitsika. Jevoka hoe voninkazo mitafy tsara mihitsy, kanefa vetivety kely eo dia loso malaza dia tsy mpanahy afo. Izany no nataon'Andriamanitra antsika. Ka inona mampanahy antsika? Ny asaina katsahantsika sy tadiavintsika eto dia katsao ny fanjakana. Katsao ilay fanjakan'Andriamanitra maritra manakizay. Izao tontolo izao hoe vetivety vonjimaika ihany nge zao zavatra provisoire izy ny vazaha. Fa ao amin'Andriamanitra misy maritra manakizay. Andriamanitra no manana ilay tsy manam-pataperana. Izy le atray ko manakizay. Ka mba tonga anao hanana ny zavatra rehetra sady tsy ho zavatra
sady tsy hanan-java-mahory dia zao miteza pikatsika ny fanjakana miteza ao sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fanampanao izany zavatra izany fanampanao izany zavatra izany atao amin'ny teny hafa dia hoe rehefa mahery manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao sy manao ny tenanao amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra ny tianao tanterahana amin'ny zavatra rehetra sy tsy avilanao raha tsy tanteraka ao dia anampian'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ataony ka do daholo amin'ity andro an'ity ataovy ireny sitrapon'Andriamanitra dia so dia efa ny amiko dia manao sitrapony izay nanehaka ary mahavita ny asa andao mba hanao izany koa zasy ianao na tena velona ato anatika sy ao anatinao io Jesosy dia aoka anao koa mba hiteny ny aninay Jesosy dia nanao ny sitrapony raintsika sy mahavita ny asany dia ataovy mahavita be nay izay tompo amin'ny fanaovana ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity dia ho any takasitrahany anatenao ny fiainanay tsy vary amen. Misaotra anao indrindra zay tompo fa tsy nafianinao anay sy asoa anay nahariarinao anay eo anatrehanay izay tena hanananay ny zavatra rehetra satria efa manao sitraponao zay sy manao zava-dehibe zany sitraponao zany dia ataonao gado avokoa ny zavatra rehetra ampaherezy zay tompo manao sitraponao rery any tontolo andro ity ary tsy hatateraka afa-tsy sitraponao rery any satria tsy zay manao anao hoe tompotoko mantsy no avelanao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitraponao rery any ary lazainao mihitsy fa iza na iza manao sitrapony raiko izay anatanto io Jesosy dia izy ny rahalahiko sy anabavoka reny ampaherezy zay tompo manao sitraponao indray tary lalan'izay mahavita be amin'ny fanaovana sitraponao dia sy diakainy ary hivavaka hoe ainay zay ny an-danitra masina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra menaniny alina sazo anay amamelany elokay tahaka namelanay zay nioka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Raiso ny tsodrano zay tononona mianahary zanak'arafana masina raiso amin'ny fifaliana sy fitavana fitiavana raiso amin'ny fifaliana sy fitavana ary fanantenana izany Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona ny Jesosy tompontsika mpiandolo lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kahasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manakizay ho azy ane ny voninahitra manakizay amen.